Vaovao mampalahelo tany Mahajanga, hasarotam-piaro tafahoatra tovolahy iray izay 20 taona, mpamily bajaj nandoro ny vadiny velona tamin'ny lasantsy. Ka ny pitipitsiny mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity, ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milike ny vidéo antsika ary tsarova hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefa nahita isan'andro. Tsy ampendrela mo isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tendako amin'ity androandroany ity. Araka n'izay efa natsipiko zay ny mahakasika ny raharaha izay fandoroana olona tany Mahajanga izay no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia ndaolo ho resahantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Rano fidiovana sy fanadiovana tsy afaka misaraka amin'ny fiainan'olombelona. Niavaka ny fanamarihana ny andro maneran-tany ho an'ny rano teo amin'ny commune Ambodimody Sud district ny Befandriana Avaratra faritra Sofia iny tamin'ny andro ny 7 aprily 2024 lasa teo iny. Hetsika ara-kolotsaina mifono anatra fitantanana sy fiarovana ny tontolo manodidina sy fikojakojana ny rano fidiovana sy fanadiovana no noentina nanamarihana izany andro izany. Tany an-toerana ny talem-paritry ny rano fidiovana sy fanadiovana ny faritra Sofia nanamarika ity andro miavaka ity. Nanotrona ny fotoana ny lehiben'ny district ny Befandriana Avaratra ary ireo tompon'andraikitra ara-panjakana maro, olomboafidy sy olombotendry ary nivoaka maro izay tonga tany an-toerana tany. Omby roa no nanaovana nofokena amin'ny tampihavanana nandritra ny lanonana izay miavaka tany an-toerana ity. Vipanina Soflira Prince indray nanome vola 10 tapitrisa ariary ho an'ny fikambanany zanaka Analalava izay monina sy mipetraka ao Antananarivo renivohitra ao. Ho fanamafisana ny firaisankina ny zanakany distrikany Analalava ao Antananarivo renivohitra ny Madagasikara dia nanatanteraka ny lanonana izay fampiarabana tratry ny taom-baovao izy ireo ny asabotsy 5 aprily lasa teo iny. Teo ambany fiahiny Vipanina Soflira Prince izay solombavambahoaka voafidy tao Analalava ity fotoana ity. Nahatsapa izy amin'ny maharay aman-dreny ny distrikany Analalava azy ka nanolotra vola 5 tapitrisa ariary ho fanomanana ny fety iraisana ho fampitambarana ny zanaky ny Analalava ao Antananarivo renivohitra ary 5 tapitrisa ariary hafa ho fanatsarana ny fikambanana ary hanatanterahana ireo hitan'ireo bureau mpitarika ny fikambanana mba hampatanjaka an'izany ary izay ny faniriny. No amafisiny nandritra ny fandraisam-pitenenana fa tiany ny Analalava ary hanao ny ezaka rehetra ahafahana mandroso izy mba hijanona ho tantara tsara ho an'ny taranaka faramandimby ny fandalovana. Namporisika ny zanaky Analalava sy ny zanaky ny faritra Sofia ary ny zanaky ny faritany Mahajanga mba hirahina, hifankaty, hifanometanana ary indrindra fa hahay hifampitsinjo. Tazana tao ihany koa ireo sombavambahoaka maro avy amin'ny faritany Mahajanga, ireo talem-paritra avy any amin'ny distrikany Analalava, ny lehiben'ny distrikany Mahabo sy ireo ray aman-dreny, olo-panjakana maro sivily sy miaramila izay samy tonga nanotrona an'izay fety izay avokoa. Hasarotam-piaro diso tafahoatra indray no nahatonga an'ity tovolahy izay 20 taona, mpamily bajaj nandoro velona ny vadiny tany Mahajanga tany. Raikitra ny famalina vokatry nasarotam-piaro teo amin'izy roa ampifankatia ireo. Ka noentin'ity tovolahy ity tany amin'ny village touristique Mahajanga ity vehivavy 20 taona ity ka notondrahany tamin'ny lasantsy avy eo nodorany velona saingy mbola avitra soamantsara ary efa manaraka fitsabonana izany amin'izao ankehitriny izao. Taorian'izay dia niharany hatezeram-bahoaka ity tovolahy ity avy eo noentiny mpitandron'ny filaminana mba hatao famotorana ary hoatolotra ny fitsarana aorian'izay. Tsy voasambany fa efa matetika manao ny herisetra amin'io fofombadiny io ity tovolahy ity fa efa nisy fotoana voadaroka mafy ilay vehivavy ny volana Desambra 2024 iny fa voalamina teo ihany noho ny avy eo. Midika izany fa tena efa vazaran-dratsiny ity tovolahy ity no manao herisetra sy midaroka an'ity fofombadiny ity fa ilay vehivavy moa izany noho izay fitiavana sy ny fahalemempo izay dia voatery miaritra sy mandefitra an'izay rehetra herisetra mahazo azy tao anatin'ny tokantranon'izy ireo zay
satria mamy tokoa ny fitiavana ary raha mbola tena ao anatin'izay fitiavana zay ianao a no omen'olona torohevitra sy torolalana amin'ny hoe andao hitsaraho izy sy ny maro hafa dia tsy tsapanao mihitsy izany fa heverinao ho fankahalananao a sy ho fankahalana iny olona miaraka aminao iny a ireo olona rehetra izay manome torohevitra anao amin'izay hoe andao fa misy raha ianareo a fa tsy mety aminareo intsony ny miaraka ary nohony avy eo mbola ireny olona izay manome torohevitra anao ireny indray a no ankahalainao a sy ho fosainao any amin'iny vadinao iny a rehefa milamina ny toetra raha ka izay no mahatonga anireo mpiaramonina sy mpiarabelona tsy te hiditra loatra amin'ny aferatokantran'olona satria zavatra saropady izany hoe aferatokantran'olona izany ary zavatra izay tsy dia azo idirana loatra ny raharaha tokantran'olona satria vantan'ireo mbola ao anatin'ny ady dia mbola manaiky ao anatin'izay ny andaniny sy ny ankilany fa tsy mety ny ataon'ny ranona sy tsy mety ny ataon'ny ranona fa rehefa miravona ny disadisa ary milamina izy ireo dia iny fa milamina hatreo ary miravina hatreo idisadisa izay a dia lasa ianao izay niditra tao anatin'iny a adindreo indray no mahazo tsiny noho ny avy eo a fa tsy tsapandreo mihitsy fa noho ny fitiavana ny tokantranon'izy ireo mba tsy hisy an'izay a herisetra sy ady lava izay ary ny mba tsy hisy ny fifamonoana eo amin'izy ireo zay no nahatonga anao a niditra antsehatra nanome torolalana sy torohevitra ary niezaka nananatra izy mivady ireo ekena ary tsy lavina fa tena samy manana ny fony ny rehetra ary samy sarotiny amin'ny olona tiany avokoa isika rehetra lainga izany hoe tsy sarotiny amin'ny tiany izany fa kosa lanjalanjao ihany ny asarotam-piaro ary mba mahaiza manavaka ny vary amin'ny tsiparifary ary mba mahaiza manadiady lalina mialohany hanaovana an'izay asarotam-piaro disy tafahoatra izay a fa sao dia hanenena n'iny a amin'ny ampitson'iny na anoany a satria ny hatezeranao kely sy ny tsy fahafezanao tenanao ao anatin'ny fotoana vitsy zay a dia mety hampididozanao a na ihany koa mety hampididozany hafa tahaka n'ity niseho tany Mahajanga ity zao a dia noho ny asarotam-piaro sy ny tsy fahavezan-tena n'ity lehilahy kely mbola 20 taona ity no nahatonga azy lasa nanana toetrana biby a nandoro velona an'ity vadiny ity ka izao a ilay vadiny sady tratran'izay loza izay a mbola tsy hay hoe na ho faty na ho velona izay a nefa ity izay navandoza ity etsy an-daniny no sady efa voadaroka ny vahoaka no mbola noentiny mpitandro filaminana tsy maintsy higadra mantsy zany raha toa ka vita ny fanadiadiana an'ity lehilahy izay navandoza ity ka noho izay mahaiza ihany manatony ny fo ary aza diso atao tafahoatra loatra ilay hasarotam-piaro fa sao de manimba anao na ihany koa mety hanimba ny hafa izay zay ny masaka azo naroso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa